T. Plasy tovovavy dia tsisy vina amintsika rehetra intsony fa ny fandarana leo 20h15 indray no mandroso ao atokantranonao amin'ity androany ity ka dia tolorana ny arabo mba hampiraritso avy hatrany tsika rehetrarehetra izay mpanaraka tsy tapaka n'izao fandarana izao aty mamiaina no eto amin'ny fanolorana ary ato amin'ny akaviako ato ny vahintsika amin'ity androany ity ny mpanjaka andrina rabaroenina tonga soa eto anatiny ny fotoana ny 20h15 miarabanao ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara sy maneran-tany. Ianao lehibe ny fianakaviam-be ny mpanjaka eto Madagasikara azonao azavazavaina ny mpijery antsika ny tokantrano any ve iza marina moa ianao? Ny tenako zany dia mpanjaka Andrina Rabaroelina avy amin'ny Lamatoa Merina, lehibe ny fianakavian'ny Andrina Merina, zany hoe ty Merina eny toko, lehibe ny Fiombonambe Taranak'Andrina miray eto Madagasikara, ary lehibe ny fianakaviam-be ny mpanjaka eto Madagasikara avy amin'ny mpanjaka Andriamanelo zany dia ny zanany ny mpanjaka Ralambo dia izy io zany niteraka maromaro dia avy amin'ny mpanjaka Pisorina Andriatompokindrindra Lamatoa Merina sy avy amin'ny mpanjaka Andrianjaka Zandriny izay nanorona ny rovana Antananarivo. Ny tantara ihany koa tsy fanadino ary izay ihany koa ny matany ny tany ankiray misy ny tantara ny afon'ny Madagasikara manahoana ny mahakasika izay azonao azavaina bebe kokoa ve? Eny tompoko efa hitantsika tamin'ny farany moa zany hoe ty Madagasikara ty dia tany miavaka tokoa tsy mitovy amin'ny tany rehetra fa ty Madagasikara ty zany no teo anivony hoe atao hoe Gondwana na hoe koa andohany izy amin'ny teny malagasy izay nisy ny faritra atsimon'ny tany dia teo ampovoany teo zany Madagasikara tamin'ny mbola tsy nisaraka ny tany dia niaraka tamin'ny teo zany Afrika, ny Australia, Inde dia ny Antartika dia Madagasikara ny teo ampovoan'izay ary niaraka ny tantaran-drazana dia ny olombelona voalohany dia teto Madagasikara. Lehilahy voalohany izy dia tany Andrinikitra ary ny vehivavy voalohany dia tany Akaratra dia mifanena ry zareo tamin'ny andro fahenina teto Akibonmerina. Zay no mahakasika le afon'ny Madagasikara. Dia ty Madagasikara ty eto zany no ahitana ny zavatra tranainy indrindra eto ambonin'ny tany. Eto no ahitana ny karazana zava-maniry tranainy indrindra eto ambonin'ny tany. Hita amintsika amin'izany ohatra hoe ny baobaba, hita amintsika amin'izany ny ravin'apanga, hita amintsika zany misy karazana orchidée voninkazo tsara tarehibe misy arivo mahery ny orchidée eto Madagasikara, misy hoe Taktazania zany ny zava-maniry tranainy indrindra eto amin'ny tany askarina. Eto koa misy ny karazana biby tranainy indrindra eto ambonin'ny tany hitantsika reny hoe varika, lémurien, raki isan-karazany reny misy 10 mahery ny lémurien eto Madagasikara. Dia eto Madagasikara koa no ahitana karazana biby faran'izay tena kely indrindra eto ambonin'ny tany ary eto koa misy karazana biby izay anisan'ny lehibe indrindra eto ambonin'ny tany amin'le biby tranainy efa tsy misy intsony moa zany dia eto manodidina ranomasina Madagasikara koa no misy ny selekanta, ohatra le trondro izay anisan'ny tranainy indrindra eto ambonin'ny tany, misy ny karazana baleine, karazana trozona zany izay sy ny atsantsa izay misy maro karazany izay tsy misy afa-tsy manodidina Madagasikara. Matikitika ny olona maro amin'izao fotoana izao ihany koa vao milaza hoe Andrina dia midika ihany koa izay hoe mpanjaka mitovy ve ireo teny anankiroa sa misy ny mahasamihafa azy ny Andrina sy ny mpanjaka? Ny Andrina zany dia ny fianakavian'ny mpanjaka. Ny tena atao hoe Andrina dia Andrina ray Andrina reny tsy mitapoka hatrany amin'ny razambeny efa 10 taona, 2 taona, 3 taona hatrany. Zay no atao hoe Andrina. Fa raha ohatra izy mifangaro izy dia zay no atao hoe Taranak'Andrina. Zany hoe mifangaro amina ova izy amina zanam-poko hafa dia zay no atao hoe Taranak'Andrina. Ny mpanjaka indray zany dia
ilay zay voasitr'Andriamanitra, zay foafidin'Andriamanitra, hitondra ny foko, hitondra ny firenena, hitondra ny tany sy ny firenena. Zay no atao hoe mpanjaka na hoe andriamanjaka. Raha ny anindran-tany izy zao dia misy ny atao hoe ndrenony. Ohatra zao mifoka amin'ny antemora dia misy ndrenony. Io zany le tena ampanjaka be avy amin'ny zanapoko antehony ohatra, dia ndrenony no ampanjaka be. Misy koa zany amin'ny foko hafa eto Madagasikara. Zany hoe amin'ny 90 ny foko eto Madagasikara zany dia manana ampanjaka daholo. Any anindran-tany moa zany ampanjaka ny anarany. Dia ny any amin'ny Tsimihety misy ny hoe Sojabe, fa misy koa ny taranaka Arona any amin'ny Tsimihety ohatra, dia any amin'ny Sihanaka misy hoe Panazary. Ny ankoatran'izay zany dia ampanjaka. Ohatra ny any amin'ny Betsimisaraka zany dia misy ny ampanjaka ohatra tamin'ny andron'ny Ratsimilao zany, dia fa misy ny eo ambanin'ny fifehezan'ny ampanjaka misy ny hoe Tangalamena. Any amin'ny Betsimisaraka avaratra io na amin'ny Betsimisaraka atsimo misy ny Tangalamena. Dia ireo ndray zany ireo Tangalamena ireo zany atao hoe mitazona ny fomba, zay mitazona ny finoana zany. Dia misy any atsimo eo amban'ny fifehezan'ny ampanjaka ny any atsimo dia misy ny hoe lonaka, misy ny atao pitazona hazomanga. Ohatr'izay zany raha jerena momba ny tantaran'ity Madagasikara ty. Ka jerena momba ny hoe avy aiza moa ireo andriana, avy aiza ireo mpanjaka na eto Madagasikara na manerana ny tany. Araka ny resantsika teo zany hoe eto Madagasikara ny poiran'ny olombelona voalohany hoe eto Madagasikara zany le tany Edena. Tany adana ny tena fiteny azy fa tsy tany Edena. Dia zany hoe tantaran'ny ny olombelona voalohany zany manomboka amin'ny Adama sy Eva. Zay hitantsika ao amin'ny Baiboly ary mbola voatazana ny anaty sorabe. Anaty sorabe mbola voatazana zany hoe Adama, Hava hozy izy any anatin'ny sorabe any amin'ny antemora, fa mbola voatazana ny anarany hoe Dama, Damy, Radama, Eva, Hova, Haova, Hava, mbola voatazana eto Madagasikara zany. Ka hatreo amin'ny Noa dia teto Madagasikara no nitranga zany tantara izany eo amin'izany hoe Genesis toko voalohany ka hatramin'ny Genesis toko 10 dia teto Madagasikara. Tiana amin'ny anatin'ilay tantara miafy Madagasikara moa zany dia i Noa io zany eo amin'ny Genesis toko 9 sy 17 dia teo an-tampon'ankaratra mipetraka teo amin'ilay toby hoe farimena. Zay natonga n'io toby hoe tateo aoriana nanaovan'Andriamanitra n'io toby io hoe farimena tamin'ny taona 790 dia nisy anjely anankiroa nitsoka trompeta nidina avy teo dia niteny hoe mibebay anareo fa efa ho avy Jesosy Kristy Tompo. Dia teo amin'io toerana hoe toby farimena io, fa maninona n'io teo an-tampon'ankaratra teo amin'io toerana io satria teo zany Noa no nipetraka. Dia avy eo nisy le safidrano ka tadidinareo tsara hoe nisy safidrano manerana ny tany dia teto Madagasikara ihany koa. Dia io safidrano io dia Noa nasain'Andriamanitra nanamboatra samby fiara. Dia isy ny vadiny sy ny zanany telo ary ny natovaviny anankitelo zany hoe izy 8 mianaka zany no nanao niditra tao amin'ilay samby fiara. Dia io samby fiara io any amin'ilay toerana hoe Namahanambasy. Io anelanelana an-tany fotsy sy Ambotompoina zany misy an'io toerana io dia misy fiangonana katedraly loterana ngeza be ao nasain'Andriamanitra natao miendrika samby fiara ny Noa. Dia misy varavarakely anankivalo amin'ny ilany, varavarakely anankivalo koa amin'ny ilany. Dia io nasain'Andriamanitra nisoratana teo amin'ny alitara hoe eo ambonin'ny alitara hoe ararata samby fiara vavahadin'ny fiainatsita tsy haresy azy ho fahatsiarovana hoe teo no niainga ny sambo fiaran'ny Noa. Maria nafa isaky ny 20 ny volana Mea dia misy fivoriana lehibe zany eo amin'io toerana io. Misy olona 9,000 ny tonga mivavaka amin'Andriamanitra ao amin'io toerana io isa-taona. Ho fahatsiarovana zany hoe teo no niaingan'ny sambo fiaran'ny Noa. Dia tao moa zany misy
taona'le safidrano a de nisy tondraka ny ranodolo zany manerana ny tany ray manontolo dia izany moa le mariky le safidrano noa zay a de hita amin'ny continent anankidimy mihitsy a misy 500 mahery a ny lovatsofina na any Afrika na ny Amerika na ny Europa na ny Azia na ny Oseania hoe manamarika an'izay le safidrano noa zay zany hoe tsy hoe zavatra hoe eritreretin'ny olona tsy nisy fa tena nisy a le safidrano noa ary mahitatsika mandeha any amin'le tobina manambasy io zany io eny alelan'ny antany fotsy sy ambotompoina any amin'ny faritra vakinankaratra zany Merina Atsimo de mahita sika fasika fotsifotsy eny etapitendrimohatra fasika ranomasina no hitatsika zay mahatonga le hoe antany fotsy satria misy fasika fotsifotsy eny etapin'ny tanety eny iny marika fa hoe tonga hatrany ny avon'ny ranomasina ohatr'izany koa tsika raha makany Isalo a rehefa makany Isalo tsika de mahita fasika fotsifotsy de mahita tsika ny Isalo fa ohatran'le tendrimohatra reny a tsy mba manoatra an'izao le tendrimohatra fa ohatrany hoe tsy valana mahitsy tsara de rehefa nantanina moa le ampanjaka any Isalo zany any amin'ny bara hoe fa maninona ny aty aminareo a ny tendrombohatra tsy mbo maranitra ohatr'izao fa ohatrany hoe sasahana ohatran'ny mofomamy reny de izy hoe iny eo zezany avon'ny ranomasina taloha de izay zany no manamarika ny hoe teto Madagasikara nisy an'le safidrano mbola hitatsika koa izy any atsimo le farany atsimo Madagasikara misy an'le fasika avy any anaty ranomasina de ny kohan'ny ranomasina le izy tamin'le safidrano de niakatra taty tanety de tafakatra aty amin'ny 30 kilometatra miala ny sisin'ny ranomasina any atsimo Madagasikara any de misy ohatrany hoe karazana tendrimohatra fa fasika de iny zany no marika koa tamin'le safidrano daholo zany ohatr'izany koa ny hoe amin'ny tsingy ren'le tsingin'ny Bemara tsingin'ny Namorona tsingin'ny Ankarana reny zany dia rehefa manontany nareo de efa maninona ny ohatr'izao de iny ny avon'ny ranomasina taloha de rehefa nitsika le ranomasina dia nisy an'ireny tsingy any Ankarana tsingy Namorona tsingy any Bemara reny de eto Madagasikara am'le tany miavaka tena hoe tany manana ny asany manokana le Madagasikara manankasy tsara ozy izy ny fomba fiteny azy dia teto Madagasikara zany misy ny karazana zava-maniry tranaindrindra ny biby tranaindrindra eto ambonin'ny tany fa eto koa moa fa nilazaiko hoe eto misy karazana vatosoa betsaka indrindra eto ambonin'ny tany tsika eto Madagasikara zany manana karazana vatosoa lehibe nibetsaka indrindra efa mihoatra ny 20 ny hitako mpanetretena moa no nilazako moa zany fa nandalina tamin'ny hoe Gemological Institute of America momba ny vatosoa dia eto zany tsy miaiky ny vahiny eran-tany hoe Madagasikara manana karazana vatosoa betsaka indrindra sy tsara indrindra eto ambonin'ny tany tsika Madagasikara manana tahiry solika betsaka indrindra eto ambonin'ny tany tsika Madagasikara manana tahiry entona gaz naturel anisan'ny betsaka indrindra eto ambonin'ny tany zay ty Madagasikara ity firenena faran'izay tena manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany zany ty Madagasikara ity mbola hitirantsika misimisy ny antsiprian zay rehetra voalazanao teo zay fa manitikitika anay ihany koa hoe amin'ny mpanjakanao faminanina ve sa fifamandram-pahefana no natonga anao amin'izao toerana izao ankehitriny eny tsara ho fantatra vahoaka malagasy fa ny andrina raha literetedina moa zany no lehibe ny fianakaviam-ben'ny andrina lehibe ny fiombonam-be taranak'andrina amiray eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 2012 sy 2000 teo amin'izay izy dia nanendry amin'ny resaka fiandrianana moa de fanendrena le izy tsisy resaka demokrasia fa fanendrena de nampiantso izy de niteny hoe manomboka zao izy de manendry anao dia ianao indray no lehibe pitarika ny fianakaviam-ben'ny andrina manendry anao ianao ny lehibe ny fiombonam-be ny taranak'andrina amiray eto Madagasikara fa talohan'io nanomboka tamin'ny taona 1,790 ka hatramin'ny taona 5,20 sy 2000 teo dia nisy
mpanompon'Andriamanitra andriana zoky olona ray aman-dreny fotsy volo amin'ny tany izay mihoatra ny 70 taona anaky 7 no nanao teny faminaniana teny fikasana ny teny tamiko mikasika ny atao hoe ny zavatra andraikitra sy adidy masina zay napetraka Andriamanitra amiko amin'le resaka mahampanjaka. Reo zoky ray aman-dreny fotsy volo amin'ny tany reo a teraka tamin'ny taona 13 sy 700 teraka tamin'ny taona 5 700 20 700 teraka tamin'ny 700 teraka tamin'ny 5 700 ary ny zandriny indrindra dia teraka tamin'ny 2 700 zany hoe olona nyoatra ny 170 taona daholo zany ary le farany io zany no mbola velona. Ao anatin'izany zany ny andriana Razafindrakoto Gabriel. Izy io zany dia mpitandrina tany amin'ny FJKM Mambomalaza. Izy io ao anatin'izany koa ny pasteur Daniel Ratefy izay ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena, ray aman-dreny ara-panahy zany nitety firenena 20 zany. Izy ao anatin'izany koa niaraka amin'le teny faminina zany cardinal Armand Gaëtan Razafindratanitra izay nitsodrano ny tenako koa nametra tanana ty amin'ny tenako nitsodrano. Ao anatin'izany koa mama Nenilava, izy moa zany dia mpaminany Antemoro efa maty impito fa nampiakarin'Andriamanitra impito tany an-danitra, ny teny faminaniana ihany koa mikasika amiko zany. Ao anatin'izany koa nisy hoe mama Rasoa zanak'olona Hélène natao hoe mama fara izay efa maty ny 3 ary nampiakarin'Andriamanitra intelo koa tany an-danitra io ramatoa io misy an'le ngesantsika teo hoe amin'le katedraly loterana lehibe le hoe samby fiarannoa ngesantsika teo. Ao anatin'izany koa hoe misy hoe mama Bernadette Rasoa zana Ravolazay manga, izy ndray Betsileo izy sisany velona. Izy zany nizoky olona indrindra ao amin'ny toby Ankaramalaza sy ao amin'ny toby Manolotrony ao anatin'ny FFPM. Nisy anaky 7 zany reo ray aman-dreny ara-panahy zoky olona fotsy volo amin'ny tany izay nanome teny faminaniana hoe ny tendren'Andriamanitra koa nofidian'Andriamanitra amin'ny adidy masina sy andraikitra le hoe mahampanjaka zay. Dia zay no mahatonga anahako hoe mijoro ankehitriny. Dia nisy zany ny fanosorana mpanjaka izay nampanaovan'Andriamanitra tany Ambodrabiby Asin'ny Merina. Tany etapiny tendrombohitra zany io tamin'ny taona 5 7 sy 20. Dia niaraka tamina andriana vitsivitsy zay nirahan'Andriamanitra tany. Dia tamin'io fotoana fanosorana mpanjaka io dia nandoalika moa zany ny tenako tamin'ny fanosorana, dia nisy fahazavana lehibe nilatsaka avy any an-danitra tamin'io fotoana io. Niaraka nahita daholo zay. Raha ohatra hoe mipotraka avy any Atsinanana amin'ny masoandro miakatra amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny tamin'ny 7 maraina, dia hitanao le fahazavan'ny masoandro fa iny fa miakatra. Fa tamin'izay fotoana zay zany nisy fahazavana lehibe nilatsaka avy any an-danitra. Naritra ela tamin'izay atao hoe fanosorana mpanjaka izay. Ohatrany tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka zany io, na hoe tamin'ny andron'ny Jesosy Kristy tompo zany io. Dia tamin'io fotoana io dia na le hazavana avy any an-danitra io aza raha jerena ny tanana dia hita daholo ny lalan-drasy ny taolana. Hitanao ahoana zany hazavana mahery be zany dia nampika aza ny masonao dia mazava no hitanao. Zay zany dia marika ny fanatrehan'Andriamanitra, marika ny tsodranon'Andriamanitra, marika koa ny fankatoavan'Andriamanitra zay zavatra zay. Niteraka resabe tato ato makasika ny fanarenana ny rova, maro ny efa nanohatra, eo ihany koa ny nanohana. Ianao mpanjaka sady lehibe ny fianakavian'ny mpanjaka eto Madagasikara, manahoana ny fahitanao azy? Ny atao hoe rova aloha zany dia toerana anankiray misy fefy
mba harovana zay mantsy le rova hoe fiarovana zany misy fefy le izy toerana anankiray matetika voadidina adivory dia ao anatin'ny rova ao misy misy lapa maromaro zany eo raha ny eto Antananarivo zao tamin'ny andro n'Andrianjaka zany Razambeko tamin'ny taona 1900 dia nanometraka izy ny lapa atao hoe Besakana. Dia avy eo indray taty aoriana nisy ny lapa hoe Tranovola tamin'ny andron'ny Radama voalohany zany. Dia avy eo taty aoriana nisy ny lapa Manjakamiadana. Nisy koa ny lapa Mahitsela Fanjaka, ny lapa Manampisoa, dia ny lapa Masoandro. Ka ireo mpanjaka ny fandimby ireo zany dia samy nametraka lapa avokoa. Tao aloha reny moa zany iny fa taty aoriana iny fa raha ny Teto-Merina ny mpanjaka voalohany dia ny mpanjaka Andrenerinerina ao avaratra ny Zokon'ny Merina dia nanao lapa koa izy tany Kolonjy dia ny fasa moa zany ao Anerinerina. Dia samy nametraka lapa avokoa zany ro ampanjaka rehetrarehetra. Mariako kely fa ny ampanjaka rehetra manerana ny tany ary ny ampanjaka eto Madagasikara dia taranaka Abrahama, Izaka, Jakoba. Io moa nisy teny fikasan'Andriamanitra izay niteneniny tamin'ny Abrahama hoe ho tahiko ianao sy ny taranakao avy aminao no hitahina ny firenena rehetra, isy mpanjaka ny firenena maro hipotra avy aminao. Dia ny mpanjaka zany avy amin'ny taranaka Abrahama, Isaka, Jakoba dia reo zany le zanaka andrina 12 dia nanome mpanjaka manerana ny tany izy ireo. Anatin'izany ny mpanjaka eto Madagasikara. Dia Abrahama koa nanambady nanavady hoe Agar, dia ireo nanome an'ireo zanak'andrina Arabo anaky 12 zay hitantsika manan-karembe ankehitriny any Qatar, any Dubai, any Arabie Saoudita, any Jordanie, ireo hitantsika manan-karembe ireo taranaky Abrahama moa na Ibrahima moa filaza azy. Marihana zany fa amin'ny tantaran'ny Madagasikara dia resantsika teto hoe teto nisy ny nipetrahan'ny Noa teo an-tampon'Akaratra. Faraky ny tantara zay voatazona ihany koa any amin'ny Sorabe dia Abrahama dia teto Madagasikara. Teo amin'ny nosy Abrahama zay novain'ny vazaha moa izy taty aoriana nosy Sainte Marie na nosy Bora. Zany hoe Abrahama teto Madagasikara. Dia nandeha sambo izy dia tonga tany amin'ny Golfe Persika dia anakaiky misy any Dubai amin'izao fotoana zany Golfe Persika zany dia avy eo izy niditra tany Mesopotamia na hoe Iraka zany dia nanaraka ny renirano Tigre sy Euphrate iny izy dia tonga any amin'ilay toerana hoe Ur en Chaldée. Dia zay vao niakatra tany hoe Haran. Dia zay izy vao nakaiky ny Syrie moa zany makany kaiky ny Syrie dia zay vao nakany Israely zany. Zay zany le tantara momba ny Razambe momba antsika momba ny Abrahama io zany. Dia mikasika an'le rova zany hoe ro Razambe reo zany niditra niverina nakaty amin'ny tany nevin'ny Razambe ny Noa zany Damasevaka hatramin'ny Noa dia tonga teto Madagasikara niditra tany Vohimarina moa tany Iarana tany avaratra Madagasikara dia nidina nakaty Maroantsetra dia teo Maroantsetra indray nidina nisy onerano vongo hitantsika iny andrefan'ny Tomasina, Ambatomasina, Vohidrazana voalohany, Vohidrazana faharoa dia avy eo izy niakatra taty akaiky ny Moramanga taty zany dia avy eo zay vao niakany Njorobe dia zay vao niditra teto Kibomerina. Misy koa zany reo ny avy any anindran-tany indray dia avy any Israel nakany Arabie Saoudita nakany Yemen dia tonga teo amin'ny Iarana ihany koa na Maroantsetra fa ny avy any anindran-tany indray dia ny Anatsimo zany hoe nakany amin'ny Antemoro nakany amin'ny Antambahoaka Zaframiny zany dia nakany amin'ny Antanosy Prala zany reo. Ny Antemoro ny mpanjakan'ny Antemoro, mpanjakan'ny Antambahoaka, mpanjakan'ny Antanosy amin'ny Zaframiny dia Prala reo. Dia avy amin'ireo indray no avy amin'ny Anteo ny Antemoro nakany amin'ny Antanala ny Lamatoany Zaframbo zany amin'ny taranaka Ramakararo.
de avy eo indray nakany amy betsy leo hoe raha velon'andro de miparitaka koa de nisy koa zany a nakany amy bara avy eo ihany de ny avy any amin'ny Antanosy indray a nisy nikisaka nakany amin'ny Antandroy de nakany amy Mahafaly de katy amy Masokoro de niakatra raha ty amy Sakalava ao anatin'izany zany hoe Andriamandazo ala zay karazam-be an'ny foky Sakalava rehetra eto Madagasikara de taranaka faraika amby folo izy a amin'ny raha makararo a ampanjakan'ny Anterony ao feno vola zany ao vohipeno zany ao lapa feno vola vohipeno de io zany niakatra ny anavaratra de tonga hatraty amin'ny Antakarana mariana zany fa izahay a ny mpanjaka eto Merina zany a dia taranaky Abraham, Isaka, Jakoba, taranaky Israely, taranaka Joda de ny tenako zany taranaka avy amin'ny Davida mpanjaka ny ampanjaka ny ndrenony amin'ny anteony zao de taranaka Josefa zany hoe tamin'ny zanaky Israely efa 100 taona mahery tany Egypta dia tany moa nisy Mose sy Arona raha taditinareo Mosa na Arona de tany koa nisy any Josefa zay premier ministre tamin'ny andron'ny Farao tany Egypta zany a dia i Josefa io zany a dia nanany janaka roa lahy ny Manase sy Efraim de Manase io zany a araky ny fikarohana nataony professeur Jonas Joel Jonas dia Slof Jonas i Manase dia amiral ary nitondra sambo anaky 7 izy a niainga avy any Egypta nakaty Madagasikara nivezivezy teo zany izy tamin'izy premier ministre dia tany amin'ny fifoazana moa ny mamaneny lava no ny tantara hoe ny hazo izy zay nanamboarana ny pyramide tany Egypta de hazo avy aty Madagasikara zany hoe tamin'ny andron'ny Josefa premier ministre tany Egypta zany a de nivezivezy teto izy naka hazo izy a naka vatosoa naka karazan-kazo zava-maniry be de be ihany koa zay nilainy tamin'izy premier ministre tany Egypta mariana koa zany fa tamin'ny andron'ny Mose sy Arona Mosa sy Arona moa zany a tany Egypta reny a raha tadidinareo tsara Mosa zany a le niakatra tany amin'ny tendrombohitra Sinay de teo izy a nomen'Andriamanitra ny didy folo le vato anankiroa misy ny didy folo iny dia iny vato iny a de le nakarapy moa tamin'ny voalohany de nilatsaka tamin'ny tany izy de lasa ndray izy niakatra tany amin'ny tendrombohitra de naka an'le vato didy folo iny de mariana fa reny vato misy ny didy folo reny ny silaky le vato tamin'ny voalohany a dia aty Madagasikara voatazona zany any amin'ny Antemoro ny silaky ny vato ny didy folo voatazona koa zany a any Androna any amin'ny Tsimihety misy silaky ny didy folo eto Madagasikara koa misy ny silaky ny Tea Mosesy io Tea Mosesy io zany le izy ny ampitan'ny ranomasina Merina dia nalainy ny tehana de nataony ohatr'izao a de le nizara roa ny ranomasina mena de io Tea Mosesy io ny zaraina 420 izy io de nizaraina amin'ny zanaky Jakoba manerana ny tany izy io zany zanaky Israely de samy manana an'io a zanaky Israely any amin'ny Antemoro manana an'io any amin'ny Tsimihety koa manana an'io silaky ny Tea Mosesy ary nisy tantara moatra zao hoe tamin'ny tsiranana zany nakany nanao fitsidiana tany zany a de netiny le silaky ny Tea Mosesy netiny tany Israel de hoe averinay aminareo tyo izy fa nangalariny le gasy tany aminay ka de averinay aminareo de noho tonga tany Israel izy a de ny zavatra nijerena de nampitahiny zareo hoe mitovy am'le silaky ny Tea Mosesy any amin'jareo hoe le silaky ny Tea Mosesy aty de hoe tena mitovy de hoy izy ny fanjakana Israelianina mpitondra tany hoe averenao amin'ny Madagasikara hoy izy a ty silaky ny Tea Mosesy ty vakoka ity fa matory zareo manana an'ity de tena tompony izy fa tsy nangalatra izany de naverina taty Madagasikara zany de eto amintsika koa zany a misy an'le akoatran'ny hoe silaky ny Tea Mosesy a akoatran'ny silaky ny le didy folo vato didy folo
teny am'tendrombohitra sinay de eto amintsika koa misy an'le fiaran'ny fanekena. Io fiaran'ny fanekena io zany le misy an'ny dity folo mbola feno anankiroa le silabato anankiroa, de misy ihany koa ny teanareo anampisorona, de misy an'le mana zay mana avy any an-danitra de natao anatina baolina izy de napetraka ao. Io zany a dia eto Madagasikara, ary misy foko anankiray eto Merina no mitazona an'io mana avy any an-danitra io, ary eto Madagasikara koa no mitazona an'le afo tsy maty tao amin'ny tempolo ny Jerosalema voalohany sy tao amin'ny tempolo tamin'ny andron'ny Mose sy Arona. Tamin'ny andro Mose sy Arona zany dia misy nasen'Andriamanitra nanao trano lay izy zany tempolo de misy ny toerana masina de misy ny toerana masina indrindra. Ao anatin'io toerana masina indrindra io misy le fiara fanekena, misy an'le didi folo nresantsika teo de ao amin'io toerana masina io koa zany misy nataon'Andriamanitra, misy an'le lahinjiro fito de misy koa zany le empoka zany jiro tsy mety maty tsy azo vonona. De io jiro io de nentina taty Madagasikara, ary io jiro io de napetraka tao Abesakana tamin'ny andron'ny Andrianjaka zany. Fa talohan'ny natongavan'ny mpanjana tany tamin'ny taona 1970 de nafindra toerana izy io. De io eto Kibomerina ihany somary atsimo atsinanana izy eto amin'ny Kibomerina de misy andrina ao taranaka mpisorona efatra am'izay misy mpisorona be ao, misy mpisorona, misy mpaminany ao, misy mpiantso ao de mampiavaka an'zareo zareo rehefa misakafo de tsy miara misakafo amintsika, tsy mividy misakafo any amin'ny hôtely, tsy miara misakafo aman'olona, fa ny sakafo zay nomaniny ihany no hoaniny. Zareo rehefa misotro rano tsy mbo andeha misotro coca na misotro fanta eny ampivaritra eny, fa ny rano zay avy eo amin'ny loharano ihany no isotrony. De tsy miray vilia, tsy miray latabatra, tsy miray sotro vera aminao mihitsy izy, fa ny endry zareo ihany. Satria mitazona an'le fahamasinana izy zany amin'ny taranaka mpisorona azy, de zay moa nampanaovan'Andriamanitra azy, de zareo zany no mitazona an'le afo tsy maty tao amina toerana masina indra tamin'ny andro Mose sy Arona. Zareo mitazona ny lay mana le avy any an-danitra zany. Ka zay zany ty Madagasikara ty de tany miavaka, tsy mitovy amin'ny firenena rehetra mihitsy fa manana mampiavaka azy manokana. De ohatsika miresaka momba an'le rova moa teo zany de manana ny lapany daholy ny rova eto Merina, ohatra eto Merina entoko zany ny tao ohatra zany hoe tany Ambodrabiby asy ny Merina, nisy lapa koa tany Ampandrana, nisy lapa tany Alasora, tany malaza be ny Merina, de ny farany indrindra moa nitatsika teo le teo Antananarivo, fa nisy koa tany Ambohidratrimo, nisy koa tany Imambo, zany hoe eto Merina entoko zany samy nisy lapana mpanjaka daholy. Ao anatin'izay indrindra tompoko misy ny fanovana ny entina tao anatin'ny rova zay tsy tao amin'ny fotoana mbola tsy namahy azy 20 taona aty aoriana de nisy ny nampidirina tahaka an'izany le Colisée, tahaka an'izany reo vakoka maro avy any amin'ny faritany nangona ao anatina toerana ray tsy mamono asina ny rova na Antananarivo zay zavatra zay. Ny asina aloha dia era avy amin'Andriamanitra amina toerana anankiray na amin'ny olona anankiray. Raha amin'ny olona izy de hoe fanahy masina. Raha amin'ny toerana anankiray zao de misy herin'Andriamanitra napetrany amina toerana anankiray de lasa masina le toerana. Le asina zany tsy mety maty, fa le olona zay manotafady na manimbazimba am'le toerana masina no tratrin'ny ozina. Raha mpitondra izy zao de mienjera, tsy maintsy mienjera. Zay zany de nahita mihitsy hoe zay mpitondra ka nanotafady teo amin'ny rovan'Antananarivo io de niongana avokoa. Mba tsy lazaiko hoe niakabiazan'izay nitondra teto nanotafady tao de niongana avokoa. Dia anatin'izay zao amin'ny rovan'Antananarivo ny resantsika dia nisy lapa tao napetraky ny mpanjaka Andrianjaka, Andrianampoinimerina, Radama voalohany, Ranavala voalohany, Faroso, Fahatelo, dia ny fanarenana azy zany de tokony averina
am'le fomba nanaovany azy. Zahay zao dia manana ny planina fianakaviam-ben'ny Andriana Etoberina dia manana ny planina sy ny fomba nanamboaran'ireo mpanjaka ireo rova reo. Zava-misy nefa ankehitriny dia tsy manaraka velively am'lay planina zay napetraky le mpanjaka. Ohatra hoe zavatra tsy tokony isy béton dia nasiny béton. Zavatra fanotana fady zany satria ny karazan-kazo zay nampiasaina tamin'io na voambona na ambora zany na nato zany zay karazan-kazo sarobidy dia manana ny anjara toerany misy dikany avokoa na hazo malany io zany na karazana hazo rehetra ka le fisin'le béton aloha dia efa tsy mety atao amin'ny rindrina zany. Zany io zany mila ravana aloha hovaina dia averina am'le nanaovan'ny mpanjaka azy. Ary io koa misy karazana olona sokajin'olona hoe reto ny mpandrafitra, reto ny mpanao sikotra, reto ny mpitaona biriky, reto ny mpitaona hazo, misy ahatra be deaibe zany pitsopitsony zay mbola voatazona fa le nanaovana azy teo zany de tena hoe akamihana fotsiny ary tsy manaraka mihitsy ary tsy mitovy am'le endriny taloha. De tsy maintsy averina zany, averina am'le endriny taloha nanaovan'ireo mpanjaka azy satria nareo ireo zao de tena vakoka zany zay napetraky ny razambe tany aloha ary hoampitaina amin'ny taranaka faramandimby de tsy maintsy averina zany ravana zay tsy izy. Ao anatin'izany ny Colisée Romanina io zany na hoe Arène Romanina io de io zany tsy maintsy ravana satria tsy nataon'ny mpanjaka teo aloha fa raha mety io raha ny Roma fa tsy mety io eto Madagasikara. De io zany tsy maintsy ravana fa fanotana fady. De ohatr'izay koa ny ao anatin'ny manjaka miadana misy zavatra be deaibe zay tsy mifanaraka amin'ny endrika napetraky ireo mpanjaka azy de tsy maintsy hovaina averina amin'ny nanaovan'ireo mpanjaka azy tsy hanapinda tsy hanalana. Laza ianao tao hoe ananana rony planina tamin'ny fanarenana ny rova, nisy ve nefa ny fanolorana an'izay sosikevitra izay mialohan'ny sy ny fanarenana natao? Misy zany architecte moa filaza azy mpahay trano avy aminay fianakaviam-ben'ny Andriana zay efa tokony hoe izy no manao azy fa de asa noho ny resaka kolikoly anga dia novain'ny zareo le izy de olona tsy mahay an'le izy no nampanaovana azy de any am'tsizy le izy. Zay ngamba no azavaina tsara ho fantatra ny vahoaka malagasy rehetra zay zavatra dia tsy maintsy averitsika tonga tsy maintsy ho tonga ny fotoana amerenantsika araka ny endriny tena izy zany ka tsy hoe ny lapany ao anatin'ny rovana Antananarivo ihany fa misy lapa maro zany na ito meriny eny toko na manerana Madagasikara zay tokony averitsika amin'ny tena izy. Milaza an'izay asina izay ihany tsika mpanjaka Andriana Rabaruela nilaza ihany koa ianao tao araky ny tantara fa teto Madagasikara avokoa nisy ny Abrahama, Noa, zavatra tantara rehetra ao anatin'ny Baiboly de saika teto avokoa zany no nitranga. Izay nidirantsika ao anatin'ny tontolon'ny fivavahana, manahoana ny fahitanao any resaka fivavahana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zay hoentin'ny rivotra avy any ivelany tonga eto amintsika? Raha vao miresaka fivavahana tsika tsy maintsy miraikitra koa amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Ny tantara Madagasikara zany de misy anaky telo ny atao hoe loharano amin'ny tantara zay mifandray amin'ny fivavahana. Voalohany zany tantaran'Andriana. Io tantaran'Andriana io zany de voatazona manomboka amin'ny Adama sy Eva ka hatramin'izao. Faharoa ny Sorabe. Ny Sorabe zay hitantsika any amin'ny Antemoro ohatra dia marina fa natao amin'ny teny alphabet arabo le izy fa io raha misy arabo mamaky an'io tsy fatany dikany satria teny malagasy tranainy io ny alphabet fotsiny nataony amin'ny teny arabo ny fomba fanoratra zany fa io dia teny malagasy tranainy io efa teny malagasy tranainy fa nanomboka tamin'ny Adama sy Eva zany Hava zany no voatazonao tena voatazony zareo mihitsy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hatramin'izao dia ny fahatelo moa zany ny boky masina natao Baiboly. Io reo anankitelo reo zay tantaran-drazantsika zany io. Raha miresaka zany tsika hoe ny boky masina amin'ny Baiboly tsy an'ny vazaha mihitsy io fa atsika malagasy ny razambe atsika ny tompony io zavatra io. Sy na tantaran-drazan'ny Madagasikara io. De raha miresaka atsika fivavahana dia ny fivavahana Andoharano tany amin'ny voalohany zany dia miresaka
mivavaka midira ny zanahary ranahary andrenahary Andriamanitra andrenanahary mivatana ny razambe atsika tany ambolohan'ny tany tsy nisy mpanelanelany zany fa tonga de mivavaka miresaka midira an'Andriamanitra mivatana ary ny etape tendrombohitra no hanaovany azy zay no mahatonga an'le ohatra hoe anarana tendrombohitra ty hoe ambohitrandriananahary sy ny eo etapena tendrombohitra ambohitrandriananahary izy mitodika makany amin'ny lanitra de mivavaka amin'izanahary ohatr'izay keo hoe ambohitr'Andriamanitra iny etape tendrombohitra any izy mitodika makany amin'ny lanitra de mivavaka mivantana amin'ny Andriamanitra andriananahary zay zany le atao hoe fivavahana andoharano hatramin'ny noagna zay de nisy moa ny olona zay niala nientaka fa nisy ny fianakaviana ohatran'ny Noa zay nitazona an'izay fahamarinana zay de izy moa no navotan'Andriamanitra fa ny olombelona rehetrarehetra zay naditra de nyvonoan'Andriamanitra maty tao anatin'ny safotrano de io zany misy taranaka hatramin'ny Adama sy Eva manaraka hatramin'ny Setaka hatramin'ny Noa i Abraham Isaka Jakoba mandraka ty ny androany de misy taranaka foana zay mitazona an'izay fivavahana andoharano zay dia mivavaka amin'Andriamanitra andrenanahary tsy mitapoka tateo akena moa le novan'ny olona hoe raha nantany zao ohatra hoe Mosesy tamin'Andriamanitra teny ambony tendrombohitra Sinay izy de niteny hoe Andriamanitra raha mantany moa vahoaka eo ambanin'ny tendrombohitra hoe izy de tsonanao de inona no avaliko azy de namaly moa Andriamanitra hoe zao izy no Andriamanitra ny razanareo Andriamanitra Abraham Isaka Jakoba Andriamanitra Israely zay io izy avaly azy de taty aoriana l'izy hoe le Andriamanitra ny razana de novain'ny olona Andriamanitra sy ny razana farany de mivavaka tamin'ny razana de hitatsika fa reny zay le nivilana atao mivilana zany mila miverina andoharano verina mivavaka amin'ny zanahary Andriamanitra andrenanahary ranahary andrenahary Andriamanitra ny razana zay zany no tokony ho fiteny fa le tatio reny mivavaka amin'Andriamanitra sy ny razana na hoe mivavaka amin'ny razana na miantso razana tsy zay ny tanimpiandohana de mila miverina am'izay zany ny vahoaka malagasy rehetra mibebaka de miverina am'izay fivavahana nataon'Andriamanitra zay hitatsika koa moa zany taloha zany satria le olombelona niala tamin'Andriamanitra nanota de nandefa biby Andriamanitra hoe vonoy ary ny akoho vonoy ny ondry vonoy ny omby amin'ny elokareo fa nareo mpanota de mbola mafy antoka ihany le zanak'olombelona mbola mafy antoka ihany le zanak'olombelona dia voatery Andriamanitra nandefa ny zanany mihitsy avy any an-danitra na ampidininy ny zanany avy any an-danitra hoe reto olombelona reto tena maditra loatra ka dia ny zanako avy any an-danitra mihitsy no ampidiniko ataoko sorona faratampony de io zanany avy any an-danitra io nataony sorona faratampony mba mafana ny eloko ny olombelona de zay natonga an'izy hoe bon hoe ataony vazaha-mola izy hoe Jesosy Kristy fa miteny gasy tranainy izy mitsady teny hébreu hoe Yahoshua masina le Jésus moa nataony olona azy hoe Yahoshua Yaho Andriamanitra mitondra fahasoavana ho anareo Yaho Andriamanitra mitondra fitahina mitondra famonjena ho anareo de le ataony vazaha moa hoe Messia fa io ny teny gasy any tena fototeniny io ataony hébreu moa izy hoe Masia fa io ny zavatra teny malagasy hoe masy Yaho masina Yaho Andriamanitra masina Yaho Andriamanitra mampidina ny zanako avy any an-danitra mitondra famonjena ho anareo de zay mandray an'izay famonjena zay zany no avitra no mandova ny fanjakan'ny lanitra zay tsy mandray an'izay famonjena zay zany no very mandrakazay any amin'ny afo be zay zany le hoe atao ahoana le momba n'le fivavahana de mitoana malagasy rehetrarehetra zany hibebaka de andray le famonjena eto zany araka ny teneniko teo hoe misy loharano tantara Madagasikara sy ny fivavahana zany de ao zany tantara an'Andriana ny faharoa anatin'ny sorabe fahatelo anatin'le boky masina zany
fa mifamatotra am'le toby lehibe anakefatra. Misy toby lehibe anakefatra zany a eto Madagasikara. Ny toby Sotanana tamin'ny andron'ny Ray Solambo tamin'ny taona 419 no nasain'Andriamanitra natsangana. Toby faharoa toby tany Eman'olotrony tamin'ny taona 720 tamin'ny mama Ravelonjanahary na hoe neny Ravelonjanahary. Izy io dia maty impito ary nampiakarin'Andriamanitra impito. De ny toby fahatelo de ny toby masina any Ankaramalaza tamin'ny mama Volavana Germaine na hoe mama Neny Lava. Izy dia maty impito koa ary nampiakarin'Andriamanitra impito. Nampianarin'Andriamanitra tenim-pirenena 12. Nampianarin'Andriamanitra ny tantara miafy Madagasikara rehetra, momba ny foko rehetra momba Madagasikara. De ny eto Madagasikara zany hoe zay foko rehetra ka manao famorana de avy amin'le taranaky Abraham, Isaka, Jakoba. Zay foko rehetra eto Madagasikara manao famorana. Io mariky ny fanekenana nataon'ny Zanahary, Andriamanitra Andriananahary amin'ny vahoakany zany, amin'ny olony. Dia ao anatin'ny ireo toby anakefatra ireo zany misy tantara miafy Madagasikara. Ny olona zany raha vao miresy hoe toby fifoazana zany hoe mpianatra de olona tsy nianatra zany, olona mamoaka devoly fotsiny, olona tsy nianatra zany, tsy nahita fianarana zany. Kanefa ianao rehefa tena mandalina ny zavatra misy ao amin'ny resaka fivavahana, de sady miresaka fivavahana ao no miresaka ny tsiambaratelo Madagasikara ao anatin'ny ireo toby ireo. Ohatra resahako amin'izany zany le tantarany hita any amin'ny Sorabe, hita ao anatin'ny boky masina Baiboly de hita koa ao anatin'le amin'ny toby fifoazana ireo zany. Misy tsiambara-telo be dehibe ao, ohatra amin'izany hoe eto Madagasikara ny tany Edena. Raha nivory ny feonomben'ny mpianatry eto Madagasikara tamin'ny taona 5:790 na 5:790 tany Antsirabe, nisy mpianatry 5,000 tao. De nasain'Andriamanitra ny teny tamin'ny alala mama Neny Lava, nisy hoe pasteur Abnera zay hoe lazao amin'ireo mpiandro mivory reto fa eto Madagasikara ny tany Edena ary ny renirano ankiray mivoaka avy eo amin'ny tany Edena de eto Madagasikara. Pasteur Tolotra Kadefy moa nahita an'io hoe renirano anankiray hoe Pishon izy ao anatin'ny boky masina ao anatin'ny Baiboly, de io izy le sisa ony eto Madagasikara. Zay zany ka hoe ao amin'ny fifoazanao zany misy zavatra lalina be mikasika ny Madagasikara. Anisan'izany ny resahako momba ny fivavahana ihany koa nefa misy ny tantara de hoe inona ny teny fikasan'Andriamanitra ho amin'ny Madagasikara ao anatin'io boky masina io. De ao zany ao amin'ny boky masina ao amin'ny Isaia 9:90 hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry ilay mpahary efa miposaka aminao. Ny aizina manarina ny tany, ny espity manarina ny firenena maro fa aminao ny posahany mazava. Io zany mampirisika amin'ny Malagasy rehetra zany mba hamaky io boky ny Isaia 9:90 io fa ao mikasika ny tantara miafy Madagasikara, na ny taloha na ny ankehitriny na no avy. Ohatra resahako ao misy hoe averina aminao izy ny arenan'ny ranomasina. Io le resaka Île Zeparsa io, le resaka nosy malagasy hoe ho avy ny fotoana zay amerenan'Andriamanitra atsika. Io hoe fa atsika moa zany io tamin'ny 12 volana Desambra 770 firenena mikambana efa nanaiky hoe any Madagasikara reo nosy manodidina Madagasikara anakefatra ireo hoe Juan de Nova, Europa, Passage de India, Glorieuse. De ireo nosy ireo atsika sy ny ranomasina manodidina. Fa ho avy ny fotoana hozy izy hoe averin'Andriamanitra ny arenana Madagasikara. Ny arenan'le nosy efa voalaza ao zany. Voalaza koa anatin'io bokin'ny Isaia hoe ny firenena hafa hozy izy no anangana amin'ny mandanao ary ny mpanjakany iankohaka aminao. Zany hoe ho avy ny fotoana zay misy olona avy any amin'ny firenena hafa hanampy amin'ny Madagasikara ho lasa tena firenena matanjaka. De ao koa milaza hoe zao ozy izy Andriamanitra hoe zao no andrasan'ny nosy ary nylay maherin'i Jakoba no mpamonjy anareo. Zao ozy izy ny mpanavitra anareo ary lay maherin'i Jakoba no mpamonjy anareo. Inona moa ny tiany tenena amin'izao de hoe izy Zanahary mihitsy miditra antsehatra
mamonjy a Madagasikara indrindra am'izao hoe fantrana lalina zao izy Andriamanitra mihitsy no amonjy a Madagasikara ary lay maherin'ny Jakoba izy moa lay maherin'ny Jakoba de le taranak' Jakoba zany io zany le zanak'Andriamanitra nidina avy any an-danitra zany a izy no mpamonjy anareo zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no hita-tantsehatra eto amin'ny tantaran'ny firenena ary atonga an'ity Madagasikara ity ho avitra zay zavatra tsy vitan'olombelona de vitan'Andriamanitra zany hita ao anatin'io bokyny Isaia io de izay zany mampirisika antsika malagasy rehetra mba hamaky an'io any farany any izy miteny hoe ny kely ozy izy a dia ho tonga arivo ary malemy dia ho tonga mahery ary zao izy Andriamanitra misy no anafaingany am'izany amin'ny fotoanany ka zao ny tonga le fotoanako mbola resantsika moa izy rehefa avy eo hoe tonga ny fotoan'Andriamanitra hamonjena ny firenena miomana am'izany daholo tsika zay zany eny tomboka anisan'ny misedra olana am'izao fotoana izao ihany koa ny tontolon'ny fanabeazana zay tsy mitsahatra amin'ny tontongana manana vahaolana ve ny mpanjaka eto Madagasikara hoentina narenana andray zay tontolon'ny fanabeazana izay eny hitantsika tokoa fa tena mandalo sarotra mihitsy ny tantaram-pirenena raha resaka fanabeazana izany hoe nanomboka tamin'ny taona 90 ka hatramin'izao a de vao maika mitotongana meratsy le faripaizan'ny mpianatra eto Madagasikara zany tena mitotongana ary hitantsika moa farany teo hoe misy ankizy roa tapitrisany eny no matinona am'izao fotoana any atsimo manerana Madagasikara ny 770 isanjato malagasy no tsy ampy sakafo mahantra sahirana am'izao fotoana hitantsika fa tsy zarizary ny fampianarana aloha de tsokina hoe tena tsy zarizary tsy ampy ny mpampianatra tena hoe matianina zany fa olona atsona fotsiny ndao no anao framma de reny no saina mampianatra fa tsy manana an'le tsy ampy zany le fampiofanana zany de tsy magaga hoe midina ny faripaizan'ny olona raha ohatra hiditra 6e nanao BPC nanao baka zao moa reny hitantsika reny hoe labsi ve no amin'ny alina ve no manao malafanadinana amin'ny baccalauréat mbola tsy nisy ohatr'izay teto ambonin'ny tany angamba teto amintsika ihany nisy an'izany hoe amin'ny hatramin'ny 6 alina ny ankizy ny tanora no asaina manala baka amin'ny labsi zavatra mbola tsy nisy zany teto ambonin'ity tany ity zany hoe tena faran'izay tena lalina de lalina zany le fidinan'le le faripaizana eto Madagasikara ka io zany dia manana vahaolana atsika amin'izay lafin'ny fanabeazana zay io zany tsy maintsy voalohany tsy maintsy hofanina mihitsy aloha ny mpampianatra tokony hoe ny mpampianatra mahazo diplôma no hofanina anaty vahaolana koa de io télévision nationale io de any misy mpampianatra isaky ny ambara tonga mampianatra de alefa télévision de io no aparitaka manerana Madagasikara de am'izay samy mahita daholy na any amin'ny faran'izay ambanivohitra rehetrarehetra any mety sisy mpampianatra tena mahay any fa de iny no arahana de mba mitovy daholy ny zavatra ianarana manerana Madagasikara ao anatin'izany ko aloha de ny ankizy de tokony omena sakafo maraina atoandro hariva misy fa ny programme alimentaire mondial reny mpamatsy vola reny manome sakafo fa any atsimo antsinana fa tsy ampy indre mandeha amin'ny atoandro izy manome sakafo fa tsy ampy fa adidy ny tsy maintsy omena sakafo ny ankizy maraina atoandro hariva amena ny otrikanina rehetrarehetra mba hafahany amin'ny velona miditra amin'ny politika moa zany tsika rehefa avy eo fa misy politika ahafahana manao an'izay zay tona zay ao anatin'izany koa ny resaka vatsim-pianarana tsy voatery hoe maka nationalité vahiny ianao vo afaka mandeha any ampitan-dranomasina zany ny hitanay zao dia misy karazany arivo ny firenena ny vatsim-pianarana avy amin'ny firenena vahiny
na ny États-Unis io na ny Canada io na ny France io na ny Suisse io na ny Afrique io na ny Japon na ny Eropa rehetrarehetra any tsy latsaky ny arivo ny vatsim-pianarana na hanao licence ianao na hanao master ianao na hanao doctorat de miandry zany hoe betsaka zany ny vatsim-pianarana amin'ny université sy ny amin'ny ambaratonga ambony mitady mpianatra fa no le tsy fahafantarantsika izay no mahatonga an'izy tsy mety agna de manana didy zay fiombonambean'ny ampanjaka eto Madagasikara mampirisika anareo tanora rehetra mampirisika anareo tanora rehetra zay zay te hanohy fianarana mba hitodika makany an-dafy kely aloha mianatra mandritry ny herintaona, roa taona, telo taona na manao stage zany fa betsaka ny zavatra azo atao any ampitan-dranomasina any raha ohatra manahirana any Frantsa ny any Canada any mora mitady ry zareo mitady tongava aty aminay mianatra aty aminay ny any Suisse koa ohatran'izany Canada mantsy de any Suisse Belgique reny miteny frantsay reny fa ny tsara koa mampirisika anareo tanora mba hianatra teny anglisy raha ohatra hoe amin'ny firenena anglisy ny tianareo andehanana de mianara teny anglisy ohatra zao ohatra ny tenako zao de mihaino radio mihaino télé YouTube Facebook miteny anglisy isanandro de raha ohatra indray nareo te any Chine ny te handeha ohatra de mianara teny sinoa isanandro nareo fa misy 10 minitra mijery kely amin'ny Facebook na amina YouTube momba ny teny sinoa fianarana teny sinoa mahay pony zany raha te ho any Espagne nareo na te any Allemagne ianareo de mianara isanandro mba manao kely de mitombo iny farany tsy maintsy hoainareo ny ohatra hoe mianatra amin'ny teny zay tianareo ohatra ny anazy zao amin'ny resaka teny anglisy zao de ohatra hoe misy teny vaovao mandeha amin'ny teny frantsay io na teny malagasy de ao andohako ao de avadiko teny anglisy le izy andohako de avadiko teny anglisy zay zavatra resan'le olona amin'ny teny malagasy na amin'ny teny frantsay de mianatra ohatr'izay zany hatrany de farany de mavita licence nareo mavita maîtrise nareo master afaka tonga any amin'ny doctorat nareo afaka manao ingénieur nareo na afaka koa nareo manao hoe technicien raha zay ny zavatra tianareo hoe inona ny fanomezam-pahasoavana sy ny talentany men'Andriamanitra anareo tanora tsirairay de mila mifikitra aloha tsy maintsy mifikitra fa ny lova tsara indrindra de ny fianarana zay zany de mampirisika atsika tanora malagasy rehetra zay afaka makany ampitan-dranomasina aloha de makany de ho an'ny malagasy zay mipetraka any ampitan-dranomasina zay zany hoe ny diaspora indray de mandefa afatra zay hoe rehefa mba betsaka ny diplôma ny fahaizana ny traikefa azonareo any ampitan-dranomasina de miverena aty Madagasikara mety hoe tsy tonga de miverena nareo fa miverena nareo mandritry ny 2 volana 3 volana isa-taona mizara ny traikefanareo zay azonareo any ampitan-dranomasina mba ahafahan'ny mampiakatra ny faripaizan'ny vahoaka malagasy aty Madagasikara miverena aty Madagasikara manao vakansa fialan-tsasatra fotsiny nareo de mba mampianatra mizara zay traikefa tsy eto Antananarivo ihany fa tena manerana Madagasikara zay zany tsy ndriky mihitsy hoe ianareo raha ohatra nareo avy any Farafangana nareo na avy any Toliara na avy any Majunga na avy any Maroantsetra na avy any Antsiranana tongava miverena aty Madagasikara de zarao amin'ny vahoaka malagasy zarao amin'ny tanora malagasy ny traikefa zay azonareo any fa isika malagasy any de anisany ataoko hoe maranitra ary rehefa malagasy ny tafavoaka any ampitan-dranomasina de ikuizan'ny vazaha amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy tena ikuizan'ny vazaha ohatra zao miresakitsika professeur Raoel Andriambololona physicien savant physique théorique sy physique nucléaire de ikuizan'ny eran-tany nahazo prix international ny Académie mondiale des sciences tamin'ny taona 2020 ikuizan'ny eran-tany zany nisy koa hoe professeur Azafandrakoto Edmond prix du président de la République française zany mikasika tamin'ny physique théorique sy ny physique moléculaire
nisy koa hoe professeur Alfred Ramamonso nahazo prix amin'ny Académie des Sciences tany Andafy zany tany Frantsa zany de be de be zany ny malagasy maneran-tany ary avy eto amin'ny nosy manerana Madagasikara zay mamiratra any ampitan-dranomasina any mampianatra any amin'ny Harvard professeur mampianatra any amin'ny université any Allemagne any France hatrany Japon hatrany Amerika de reny zany nareo rehetrarehetra zay nahazo men'Andriamanitra fahasoavana be de mba tongava aty Madagasikara mizara zay azonareo tamin'izay fianarana rehetra sy traikefa nataonareo. Fanjaka Andrina Rabaruel masina sady lehibe raha nididinareo eto amin'ny firenena mefana sy memangotraka amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny apolitika manao ahoana ny fahitanareo an'izany zavatra rehetrarehetra zany inona zavatra tokony atao ahafahana mampiana izay hafanana politika misy eto Madagasikara zay? Tena dinihana zany nanomboka tamin'ny teo amin'ny andron'ny mpanjaka zany araka ny sotoavana malagasy aloha zay napetraky ny mpanjaka Ndretomara le mpanjaka voalohany teto zany efa tamin'ny taona arivo zany tao aorianan'i Jesoa Kristy hoe mifoko anareo izy ty nosy ty ary mitsodrano anareo zanako lahy hanjaka sy hitondra ity nosy ty. Tany zany de efa nisy teny faminaniana napetraky razambe efa taloha be zany de ny fitondrana mpanjaka zany ary ny mpanjaka lahy ihany no mety araka napetraka Andriamanitra moa io zany zavatra io zany le fitondrana teo le mpanjaka vavy zany tsy magaga ohatra ka hoe nianjera le fanjaka Madagasikara satria vehivavy no nitondra tsy natao anjaka le vehivavy araka ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 2:30 koa hoe mba hisin'ny fitahina eo amin'ny firenena izy de ny mpanjaka lahy ozy izy manjaka araka ny fahamarinana ary eo zanak'Andriana lahy no mitondra araka ny rariny. Io zany resaka lahy de resaka fahamarinana sy rariny le izy. De tonga moa ny mpanjana tany vahiny tamin'ny 1970 de nanapotika le sotoavana teto Madagasikara, sotoavana malagasy de nandroba ny arem-pirenena zay no nataony matsy lazany nakatram'izao azy reo vahiny reo de manao an'izay zay fotsiny no ataony dia tsika zany tamin'ny taona 90 mbola atao hoe tsy tena fahaleovan-tena tanteraka fa ny tena fahaleovan-tanteraka de miverina amin'le fitondrana mpanjaka ary mariky ny fahaleovan-tena moa de ny sainam-pirenena. Ny sainam-pirenena tena malagasy de fotsy sy mena zany hoe ny fotsy ambony de ny mena ambany. Ary tamin'ny andron'ny radama voalohany Ratadinareo tamin'ny 2020 volana Oktobra 7 sy 20 de nanaiky ireo firenendehibe ireo ny Britanika zany sy ny firenendehibe tany Eropa hoe manaiky ny fanjaka Madagasikara. Zany hoe ny fahaleovan-tena Madagasikara zany efa nisy hatramin'izay hatreo amin'le 20 ny volana Oktobra 7 sy 20 zay. Taorianan'iny vao taty aoriana zany tonga mpanjana tany fa efa nisy zany tsika zany efa firenena maleo tena efa nanana fiandrianam-pirenena efa firenena iray talohan'ny fanjanahantany. Zao zany tsika mamerina indray zany zay le hoe fiandrianam-pirenena zay zany mbola tsy tena tonga tsika aloha am'izao fotoana satria mbola manjakazaka le vahiny zany mila verina zany ny sainam-pirenena fotsy sy mena aloha zany de am'izao fotoana ny zavatra misy ao anatina crise ara-lalam-panorenana antsika zao ara-politika ara-toekarena ara-sosialy crise constitutionnelle zany satria betsaka ny tsy fanajana zany le lalam-panorenana mihitsy ohatra raha jereny hoe lalam-panorenana io tamin'ny taona 10 aloha efa nisy ny doublon antapitrisany doublon tamin'iny référendum fitsapakevim-bahoaka momba lalam-panorenana référendum constitutionnel tamin'ny 2010 zany efa tany de efa nisy ny kolikoly avoleta resy nisy ny doublon
ny tenanay moa de nahitan'zay mihitsy hoe be de be ny zavatra tsy tokony ho lany io lalam-panorenana io zany. Avy eo ndray tsika nahita tamin'ny taona 2024 de ny andriamatoa Rakotonarivo Thierry le vice-président CENI mihitsy no nanambara tamin'ny 20 volana février 2024 hoe 1 612 516 doublons ao anatin'ny tamin'le fifidianana. Zany hoe tena tsy mandeha amin'ny laoniny zany le fifidianany. Mba tsy lazainy hoe nanomboka tamin'ny 1958 7 nanomboka tamin'izay ne de efa ny alabato sy ny osika faobe nisy teto Madagasikara. Zay fifidianana rehetrarehetra tadidina koa tsara tamin'ny andron'ny tsiranana tamin'ny 20 telopolo ny janoary ngamba izay 20 nahazo 90 mahery ny isan-jato vahoakany hoe nisy mpifidianana izy kanefa volana May 20 de efa nianjera. Zany hoe any am'le fifidianana mihitsy zany nefa nisosika zany. De mitoy ohatra zay ko hoe taty arina hitanao tamin'ny Roso Arivo reny le nisy 2002 hoe tsy nanaiky sy hoe anao deuxième tour fidoinana faharova sasany matahotra sao de tsy lany de nisy korotana iny mo hitatsika zay ny zavatra nisy. Taty aorianany ndraiky io mbola nisy fifidianana de hoe tapaka tsabo ny jiro tao amin'ny coupole tao amin'ny ministère ny intérieur nandritra ny 420 ny ora ka tadidinareo tsara tamin'ny andro Ndravalomana ngamba nitondra tamin'izay de nanomboka ny ena le isam-batony tapaka ho azy le jiro nandritra ny 20 de nifantika indray zany ny voka-pifidianana. Zay foana zany le zava-misy eto Madagasikara. Rehefa tsoahana zany le doublon tamin'ny fifidianana atao hoe filoham-pirenena tamin'ny 2024 zany hoe niatsasany mahery zany. Tena mety hoe niatsasan'izay mifidy eo zany de efa tsy izy daholo zany. Ka rehefa tena andinika izay ny Ravalomanana rehefa tsoahana ny doublon eo amin'ny 70 eo zany. Neny Rajoelina eo amin'ny 400 eo. Neny Rajonarimapianina mety eo amin'ny 100 eo de mety miena ny atsasany koa zany. Zay zany ny zava-misy. De eo zany nirejena ihany koa de ny 300 malagasy eo no nifidy. Fa ny 90 mahery 100 malagasy de tsy nety nifidy. De io zany de hitatsika hoe raha izay zany hitatsika ihany koa hoe ohatra zao hoe ny momba ny gouverneur hoe ny fidina ny gouverneur zay tsy ao anaty lalam-panorenana fa ny tokony ho izy dia ny chef de région lehibe ny faritra no tokony fidina. Zay zao de fanipaka amin'le lalam-panorenana zany efa niverina MBDB zany le tsy fanajanana le lalam-panorenana zany. Amin'ny teny frantsay hoe violation répétée de la constitution. Zany zavatra zao de tokony mampiova zavatra eto amin'ny firenena. Ka rehefa jerena zany zany zavatra zany ao anatina crise ara-lalam-panorenana antsika amin'izao fotoana ao anaty crise politika, toe-karena ary social goavana. Ka izay zany na ny lalam-panorenana nisy teto zany de efa tsy manan-kery na ny mpitonitra zay misy hatramin'izao zany de tsy manaraka ny satria fenosoka atao anatin'izay zavatra tsy manara-dalàna illégal zany zay ny lazana azy ary illégitime. Io zany tsika amin'izao fotoana raha izay zany de andresana koa le resaka hoe naturalisation iny raha iny zany nijerena dia ny zavatra nafenina natao tsy nilazaina tamin'ny filatsahana firenena manova zavatra be dehibe zay. Raha izany rehetrarehetra zany de tsika zany amin'izao fotoana ao anatina sehatra ivelan'ny lalam-panorenana ao anaty situation extra constitutionnelle moa zay nilazana azy ao anaty crise constitutionnelle tsika zao. Zany hoe ny fanendrena gouvernemanta io zany efa rehefa tsy nety tany amin'ny voalohany noho izany zany zavatra rehetra natao
nanomboka tamin'ny 2014 dia tsy manaraka ny lalam-panorenana na mifanandrena ny gouvernement io zany na ny aty amin'ny antenimera zany na aty amin'ny antenimera-ndolona zany zavatra fa tsy tokony isy tsody daholo zany tsy tokony reny olona rehetrarehetra reny zany no zay zany ny zavatra misy amin'izao fotoana amin'ny lafin'ny lalam-panorenana resantsika amin'ny lafin'ny politika ndray resantsika de hitantsika hoe tena manjakazaka ny resaka kolikoly atany amin'ny any ambonimbony any ambonimbony any ka hatraty amin'ny lehibe afokotany kolikoly ny zavatra iainantsika samsamy mahita daholo angambontsika na ao koa ny tsy fahandriam-pahalemana ao koa ny fahantrana zany ao ny ohatra hoe ny fanondranana tsokosoko ny arena-kibon'ny tany 50 000 tonnes de bois de rose zany ny bois de rose navoaka teto nanomboka tamin'ny andro andratsiraka io zany ka valomanana tamin'ny sy ny androny tetezamita rajonamampiana ka hatramin'ny 50 000 tonnes de bois de rose 200 tonnes d'or volamena navoaka ny transparency international hoe 200 tonnes ny volamena navoaka teto nandritry ny 10 taona nanomboka fa tamin'ny andro andravalomanana ka hatramin'ny taona 8 sy 7 sy 2 zany hoe tena gaboraraka mihitsy zany gaboraraka tanteraka zany le fiarovana ny arem-pirenena fa io rehefa tena mandinikitsika dia io anatin'ny planny le mpanjana tany avy any velany io hoe nametraka izy lalam-panorenana tamin'ny taona 7 fa zany iny nanao ny lalam-panorenana tamin'ny fotoana io fahazahan'ny frantsa no nanao ny constitution ny premier république zaoko fantatry ny malagasy zany ary io sotoavina vazaha io raha vao miresaka république tsika de tadidio fa ny romanina ny namorona an'io sotoavina romanina io miresaka démocratie tsika tadidio fa ny grika ny namorona an'io ary sotoavina grika io fa tsy sotoavina malagasy de zay zany ny ainatsika hatramin'izao nandritra ny 10 taona de tsy magaga raha mitotongana koa le farim-piainantsika malagasy zany ny vahoaka malagasy tsy magaga raha ataon'ny vazaha tantely afaka drakotra ny arena amban'ny tany eto amintsika na ny arena an-dranomasina zay zany ny zavatra misy amin'izao fotoana aiza zany vahaolana zay mantsy le fanontaniana nisy fivirina tamin'ny 14 sy 15 ny volana desambra tamin'ny taona 20 sy 20 tamin'ny herintaona zany no karakarainy ny African Union africaine zany tao amin'ny Novotel teto Antananarivo de niantso zareo solotena ny herivelona rehetra olona 100 teo zay no nantsoina zany hoe ny mpanjaka de ny ray aman-dreny akadrazana de ny solombavam-bahoaka avy amin'ny ao anatin'ny fitondrana tsy miakina ny mpanohatra de natsona koa ny jeneraly maromaro aperinasa natsona ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara nantsona ny ambassadora koa avy any velany nantsona ny vondrona politika lehibe rehetra teto Madagasikara nantsona ny mpanao politika antoko politika lehibe rehetra eto Madagasikara nantsona ihany koa ny solotena ny fiarahamon'ny pirenena nantsoina ny solotena avy amin'ny faritra 3 teto Madagasikara na ny vehivavy na ny tanora solotena mpandrara nantsona ny ray aman-dreny mijoro zany de ny teny ny Union africaine izay hoy izy de manahy fa isy raha mandrika eto Madagasikara ao aloha anao anaty ny fifidianana na ao arinan'ny fifidianana ka inona izy no vahaolana avy aminareo malagasy nisy manampahaizana anaky 5 teo zareo avy any Afrika zany dia ireo manampahaizanareo no tonga zany teto Madagasikara nilaza hoe inona no vahaolana avy aminareo malagasy ny antony nahitaka zareo fa tsy any amin'le lisy-pifidianana mihitsy de efa tsy mety ao koa le fanomezana karapanondro le jugement supplétif tsy mandeha araky ny tokony hoe izy voatsikafo natao daholo zany ny kolikoly rehetra zay misy eto Madagasikara de hoe raha izao zava-misy zareo anaty fitondrana de miteny hoe mandeha tsara zany
fifidianana zany ary zay de ho lany a fidiana voalohany ny atao amin'ny mpanohitra de mahita le senia mitongilana ny ACC mitongilana zahay tsy manaiky an'ireo ara miditra amina fifidianana de isy osoka sy alabato de fandona zany ny zareo atao anaty fitondrana sy ry zareo mpanohitra de eo nisy n'le raha mandrika de eo zany no ny tenin'ny Union africaine inona ny vahaolana de rehefa ny kando tao nandritry ny 2 andro de zao no nivoaka teo hoe fekevitra voalohany raisinareo mpanjaka raha mandeha ny ara-drazana ny andraikitra zay ny voalohany faharoa mila hovaina tanteraka mihitsy ny lisy-pifidianana hovaina ny code électoral loi électoral fa mitongilana koa le izy amin'ny tanila makaty amin'le fitondrana le izy fa ny mpanohitra tsy afaka miditra ao anatin'ny ohatra hoe CENI ohatra ao anatin'ny mpitatana ny CENI zany voilika dia zany rehetrarehetra zany be deaibe koa ny resahana atao hoe tokony hoe vote électronique bulletin vote électronique anaovana azy fa raha mbola misy an'ity resaka hoe alefa any amin'ny district de any amin'ny CRMV de zay vao tonga any amin'ny CENI aty amin'ny Foibe misy herinandro tapabolana rotokom-bolana fa miova ny voka-pifidialana elanelany eny zay ny zavatra nisy hatramin'izay inona ozy izy ny Union africaine vahaolana avy aminareo de zay ny nivoaka atao hoe raisinareo mpanjaka raha mandeha ny ara-drazana ny andraikitra de noho izay zany satria de zay ny fekevitra de namoaka taratasy ny tenako raha izay zany dia hisy gouvernement vaovao tsy momba ny atsy tsy momba ny areo zany hoe tsy momba ny ao anaty fitondrana ary tsy momba ny mpanohitra ary maleo tena tsy manao kolikoly olona manana fahaizana tena manam-pahaizana ary tena mahavita azy no atsangana ary io dia eo ambany fiahina sy fitantanan'ny fianakaviamben'ny mpanjaka eto Madagasikara zay tariako zay zany ny vahaolana ho amin'ny Madagasikara mba tsy isiny raha mandrika alohana ao anatiny na aorinan'ny fitsapakevim-bahoaka manarak'izay koa dia tsy tokony io lalam-panorenana zay napetraky ny vazaha io no arahantsika fa io de mampiady atsika io lalam-panorenana io ahoana mampiady atsika misy anankiray mitondra de misy ny atoko politika no misosy afaka di efatra taona na 5 taona de le mpanohitra indray de le mpitondra eo sy ny antokony no misosy fa ny vahoaka matinoana mijaly zay foana ny zava-misy nandritry ny 10 taona de zay mitondra de tsy mahazaka le mpanohitra de gadraina indray lo mpanohitra gadraina ny mpanao gazety zay miteny de gadraina de afaka 5 taona indray de le mpanohitra indray mitondra de ohatra zay foana nataony ny vahoaka matinoana mijaly de nazavainay hoe tsika zany miverina amin'ny rafim-piarahamonina manaja an'Andriamanitra makatoa an'Andriamanitra andriananary ary manaja n'le sotoavina malagasy ny ao anatin'le sotoavina malagasy de ny andrina ny andriamanjaka no manjaka mitondra de ny vahoaka no entina zay le izy fa tsy hoe ampifamadihana ny lohany ny andrina zany no mitondra ny vahoaka ohatra ny hoe ny vatany zany fa raha ampifamadihio ane le vatany indray no ataonao tonga de ny lohany ataonao ry ambany ohatra ka io zany satria nafototra le vahiny mihitsy zany le sotoavina malagasy mipotehany tsika zany mila mamerina n'zay le sotoavina zay izy ny mitarika biby tsisy lohany izy tsy mandeha tsika nefa tsy biby fa olombelona de ary tsika firenena ny andrina ny efa fidin'Andriamanitra efa nitendrenan'Andriamanitra anjaka isy hitondra amin'ny tany sy firenena hitondra ny vahoaka zany ny ambany lanitra zany de zay le izy hoe ny lohany de ny andrina samy manany le vahoaka ohatra ny ty vatan'olombelona ty misy ny tanana misy ny ratsany misy ny kipo samy manany ny anjara toerany daholo zany fa ny lohany de ny andrina zay zany ny averina amin'ny nanaovan'Andriamanitra azy zany fitantanana ny firenena
zany hoe lalam-panorenana mihitsy aloha zany novaina zay fanjaka andrina rabary hoe laiza ho aiza ary le fandraisandraikitra amin'izao fotoana izao satria raha malala fa tsy nisy ny fanovana le lalàna feno fividianana ihany koa makasika an'ireo aiainy ireo mpanao politika mpanohatra ny amin'ny tsy fahatomombanana eo anivony senia eo ihany koa ny resaka makasika fa mety hisy ny teteza mita zay mety hitarika indray faravana eto firenena mety misy koa ny resaka genia izay atao hoe ikarakara ihany koa ny fividianana aiza ho aiza le fandraisana andraikitra ny mpanjaka eto Madagasikara mba hanolana zany rehetrarehetra zany le iaro le raha mandrika zay indrindra tonga eo amin'ny kion-dalany tantaram-pirenentsika izao efa mamarana zany ny fitondrana mikehitriny eo zany tsika ny vahaolana tokana avy amin'Andriamanitra dia ny fijoroana io gouvernementa maleo tena tsy manao kolikoly tsy mpanao kolikoly misy manam-pahaizana avoleta malam-pahalalana tia tanindrazana zay eo ambany fiahin'ny fianakavian'ben'ny mpanjaka eo ambany fitarihan'ny fianakavian'ben'ny mpanjaka tena Kondrina Rabaroela mpanjaka Ndrina Rabaroela mba hamonjena an'le firenena ary manaja ny sotoavina malagasy fa tsy hoe sotoavina vahiny no arahantsika zay zany no lara-pamehana amin'izao fotoana izao ka dia manao antsoavo zahay zany ho an'ny ambany lanitra rehetra ny vahoaka rehetra mba samy hijoro amin'ny fahamarinana daholo aloha voalohany indrindra ao anatin'izany ny FFKM mba hijoro amin'ny fahamarinana ny FFKM mba tsy ho lalaovan'ny mpanao politika fa hijoro amin'ny fahamarinana mananatra amin'ny mpanao politika ao anatin'izany ny ray aman-dreny ara-drazana mba hitena hivavaka amin'Andriamanitra tsy mivavaka amin'ny razana fa mivavaka amin'Andriamanitra andrianana azy ao anatin'izany koa nareo mpiasa-mpanjakana rehetra nareo mpiasa amin'ny sehatra tsy miakina rehetrarehetra ny tantsaha rehetrarehetra zay 80% malagasy mba hisamy hijoro amin'ny fahamarinana ary hanaja le sotoavina malagasy ianareo vondrona politika rehetrarehetra ianareo anatin'ny fiarahamon'ny pirenena rehetra mba samy hijoro amin'ny fahamarinana ary hanaja ihany koa le sotoavina malagasy fa zay no vahaolana tokana avy amin'Andriamanitra amonjena an'ity firenena ity araka ny voalazanao hatreny ampiandohana dia novidina manokana ianao ho mpanjaka na ho lehibe anakavian'ny mpanjaka eto Madagasikara nolaza ihany koa ianao makasika an'le fionanao tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany hoe hiditra ao anatina atao hoe fanjakana mpisorona ve tsika ary zany ary ianao ahoana no mety ho rafitra ao anatin'izay fanjakana izay le atao hoe fampisorona zany dia fanjakana misy mpanjaka ary misy mpisorona ny mpanjaka manao ny asan'ny mpanjaka fitondrana firenena ny mpisorona manao ny asan'ny fisoronana zany mandray ny afatra avy amin'Andriamanitra manome an'izay afatra Andriamanitra amin'ny vahoaka zay ary mivavaka amin'Andriamanitra mitondra ny hetaheta amin'ny vahoaka amin'Andriamanitra izay zavatra zay zany dia ho avy zay zavatra zay ary raha nahitasika tamin'ny 327 dia nisy satroboninahitra nampanaovan'Andriamanitra teto Madagasikara ary naseho voalohany izy io tany Akaramalaza Toby Akaramalaza io zany manamafy hoe le fitondrana mpanjaka ny sitrapon'Andriamanitra eto Madagasikara mankatohan'Andriamanitra andriananary le mpanjaka amin'ny mpanjaka nisy koa tany naseho tamin'io akanjona mpisorona tamin'ny ohatrany akanjony arona mpisorona zany zay eto Madagasikara ihany manana azy tsisy manana an'io eran'izao tontolo zao eto Madagasikara ihany de io manamafy koa le resaka fisoronana hoe izy le akanjona mpisorona zay le zanak'Andriamanitra zay mivavaka ao atsika eo akavanan'Andriamanitra re vavaka ao a Madagasikara de izay zavatra natao hoe fanjaka-mpisorona zany makatoa an'Andriamanitra andriananary ho tanteraka ny sitraponao izy ety an-tany taky ny any an-danitra zany hoe fanjakana makatoa an'Andriamanitra tsy resaka repoblika laika demokratika intsony zay nanapotika antsika nanapotika ny sotoavina malagasy fa fanjakana makatoa an'Andriamanitra andriananary zanahary ranahary andrianahary izay zany no vahaolana avy amin'Andriamanitra
eto amin'ity firenena ity. Teo tsika ny teny hoe eo amin'ny 300 malagasy ihany anie no mifidy fa ny 80 mahery anie tsy mifidy fa maninona moa le malagasy koa tsy mety hifidy satria fatany hoe tsy mifanaraka amin'le kolotsaina amin'le fotom-pisainana amin'le sotoavana malagasy le lalany rena napetraky ny vazaha tsy adala kokoa malagasy matoa izy tsy mety hifidy tsy mety amin'io tsy tian'io belohany tsy mifidy de isika zany tonga amin'ny kion-dalany tantaram-pirenentsika izao mamarana zao fitondrana izao de hiditra amin'ny zay le gouvernemanta zay tsika de mivadika any amin'ny fanjakam-pisorona zay ny sitrapon'Andriamanitra ary zay ihany lalana tokana avy amin'Andriamanitra amonjena an'ity firenena ity ao anatin'izay fanjakana zay de misy nyreo mpanjaka isapoko mpanjaka ohatran'ny zanak'Israely 12 de misy mpanjaka zany isaky ny foko amena ny toerany amin'ny mampanjaka azy izy mafantatra ny zava-misy amin'ny atsipiriany reo ampanjaka koa le tena mpanjaka be andrindreny mahafantatra ny antsipiriany amin'ny fiainany sy ny arena misy eo ambanin'io ka rehefa iverina amin'izay fanjakana Madagasikara fanjakana malagasy zay makatoan'Andriamanitra tsika de eo vao avoaka an'Andriamanitra ny arenan'ny firenena ho an'ny malagasy ho antsika vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo eo vao avoaka an'Andriamanitra ny arena Madagasikara arena tsy hita-pesipeseny zany na 3 arivo taona na 4 arivo taona tsy ho lanitsika ny arena ato ambany Madagasikara na volamena io na vato io na solika io na inona io tsy ho lanitsika malagasy ka hatrany amin'ny zafikely hatrany amin'ny zafidoalika de dia hahazo tombotsoa amin'io arena io zany tsy maintsy ataontsika ihany koa miresaka toe-karena de orinasa mpanjakana no mitrandraka ny arena eto Madagasikara fa tsy ny orinasa vahiny mba hahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra manerana amin'ny Madagasikara mahazo ny tombotsoa misitraka ny tombotsoa avy amin'ny arena zay nomen'Andriamanitra atsika ty raha to mpanjaka andrina Baroel raha to ka tsy manaiky an'izay rafitra tokony apetraka eto Madagasikara zay mba ahafahana mamoaka ny Madagasikara ao anatin'ny fahasairana ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao akoatra le raha mandrika le falazaina teo misy ny etsika manokana ho ataonareo ve ahafahana mametraka an'izay rafitra zay ary efa nampahafantaran'Andriamanitra aloha zany ny zavatra hitranga eto Madagasikara fa niresahako zay hoe manjaka aloha ny lahy de manjaka ny vavy de mitondra ny vazamena sofina de mitondra ny mpanjana tany de misy fitondrana sadasada zao ienantsika izao vanim-potoana sadasada verina amin'ny tompony ny tany sy ny fitondrana ny tany sy ny firenena zay vao androso Madagasikara io zany tsisy olombelona afaka hasakana ten'Andriamanitra miteny hoe miasa ao izy ka izy no afaka hasakana izany ka io zany tsisy afaka hasakana izany nizaniza ijoro eo de afaka iteny zay tsisy afaka hasakana ny teny fikasan'Andriamanitra tso tanteraka fa fotoanan'izao ho an'ny zay mitotra afatra ho an'izay nitondra rehetra hatramin'izay rehefa iletika ny sambo de mba maiza miala fa zay tratra farany tadidio foana teto amin'ny tantaram-pirenena zay tratra farany rehefa enjera ny fitondrana de ino ny doro ny tranony doro ny fananany any tamora sy any Antsefa tadidio tsara zay ny tantaram-pirenena rehefa mamarana ny fitondrana anankiray efa miletika ny sambo de efa maiza miala zao fantatra efa misy mitsoka ny andafy izy marantsaina reny olona reny fa zay tratra farany eo de mamay zay foana ny zavatra misy ataon'ny vahoaka mamay tiako tenenina tsy ny fimbony amben'ny ampanjaka koa fa ny vahoaka ny resahako de eo zany le izy hoe efa mamarana fitondrana ankehitriny tapitra ny tantara ankehitriny vadika ny boky vadika ny tantara hiditra ny vanim-potoana vaovao tsika eto Madagasikara dia tsy maintsy ho tanteraka io ary Andriamanitra manatanteraka an'io ary tsisy olombelona masakana de mitona ny vahoaka malagasy rehetra mba samy iombana amin'izany mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao tonga ny fotoana amadian'Andriamanitra ny tantaram-pirenena de aoka tsika malagasy rehetra samy ijoko amin'ny fahamarinana ny fitiavan-tanindrazana melohany tena marana antsika tanteraka ny fandarana androany mpanjaka Andrina Rabaroel misy ve tianao amafisina tao anatin'izay rehetra voalaza antsika teto amin'ny fandarana izay androany tonga ny fotoana zay tokony ijorotsika vahoaka malagasy rehetra rehetra
na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina mijoro amin'ny fankatoavan'Andriamanitra bebaka miantehitra zato isan-jato amin'Andriamanitra andriananarya mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny rariny ho famonjenany ity fireneny ity eo ambany fitariany sy fiahiny fianakaviam-ben'ny mpanjaka eto Madagasikara zay tariako. Ankasany indrindra ianao mpanjaka Andrina Raparoena naiko nivahita ato anatin'ny fandarana le 20h15 tamin'ity androany ity mino izay fa mbola isy ny fotoana iverenanao indray ato anatin'ny fandarana. Makasitraka magatela to. Dia izay ihany koa no manakatona tanteraka ny fandaharantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay tany tokantrano tany naharitra hatramin'ny farany ny tafatafa rehetra izay natao teto amin'ity toerana ity manome fotoananao ary zay amin'ny manaraka ndraika dia mametraka ny veloma mandrapitafa to. Zay. Fatelo zao. Ato fi. American fish.